Ny mahatonga ny docteur Fezini zany mampiasa ny spiruline de façon systématique amin'ny fitsaboana izay atao dia ny antony lehibe anankitelo zany. Ny voalohany indrindra dia amin'ny maha-fortifiant an'ilay spiruline. Ny marary amin'ny maha-marary azy dia mahatsiaro faible izy, mahatsiaro reraka izy, mahatsiaro kely aina izy. Ny olona zany amin'ny fiainana andavanandro tsy manaiky loatra hoe marary izy, tsy mahatsapa-tena marary izy raha tsy efa somary reraka izay kely aina, tsy mahavita ny asa andavanandro. Dia satria zany spiruline manana ny izay fahefana avy dia mampatanjaka eo no eo izay, dia amiko tena zava-dehibe ho an'ny fitsaboana ny fanomezana marary izay fampantanjahana izay. Na mbola tsitrana aza zany ny aretin'ilay olona matanjaka izy dia efa zava-dehibe zay, afaka mba mandeha izy, afaka mba miaina, respire normalement izy, satria na io foka-rivotra io mandreraka ny marary izy io rehefa kely izay ny aina. Na mampiakatra sotro am-bava io izy tsy vita ny marary io rehefa ohatran'ny hoe mandreraka be zany na manao an'izany rehefa kely ny aina. Ka amiko zany zavatra tsy tokony tsiniavina mihitsy ny izay tanjaky ny spiruline amin'ny fanomezana hery an'izay marary izay. Dia faly moa zany marary vao matanjaka izy, ohatra hoe androany izy manomboka mitsabo ao amiko dia rapitso izy avy dia maheno matanjaka, afakafaka ny asemporana isan-karazany ireny, satria indraindray na le arerahana fotsiny efa mahasepotsepotra an'ilay olona. Dia mba faly marary dia mba faly koa ny tena zany hoe mahazo point. Izay tanjaka izay zany amin'ny voalohany, izay zava-dehibe voalohany ilana an'ilay fampiasana spiruline ao anatin'ilay fitsaboana. Ny zava-dehibe faharoa dia ny fiakarany hery fiarovany olona mihinana spiruline. Aingana be mihitsy ny fiakarany hery fiarovana ao anatin'ny tenany olona mihinana spiruline. Ny zavatra tena manimba sy tsy mahalava velona ny olona manana maladie chronique, ohatra ny areti-po, insuffisance cardiaque, na ireny insuffisance coronarienne, fahasimbany lalan-drahany amin'ny fo, manimba an'ilay fo, na ireny insuffisance rénale ireny, ireny insuffisance respiratoire ireny, na avy amin'ny asthme io na bronchite na zavatra hafa, ireny le diabète ny saitsika ireny. Betsaka ireo maladie chronique izay tarazo iainan'ny olona zany, aretina amin'ny tarazo eny amin'ny eny, reny aretin'ireny tsy dia le aretina loatra no mahafaty an'ilay olona, na mahakely aina azy na manimba azy tampoka, fa ny maladie midécompensé, ny filaza azy moa zany amin'ny teny médecine, zany hoe misy infection manafika azy, izy efa faible iny tafihan'ilay infection dia tena KO tanteraka amin'izay avy eo. Dia ny spiruline zany amin'ireo olona izay manana maladie chronique ireo dia miaro azy tsy hovoan'ireny infection ireny, hanimba azy faingana. Matetika le dokotera miezaka ery efa micorriger an'ireny aretin'ireny dia efa milamina ny sainy zany hoe vita ny correction io na pendant 2 ans 3 ans io tsy maninona intsony. Iny grippe indray no mahafaty an'ilay olona, mahatonga an'ilay olona mitarika an'ilay zavatra any afatesana. Ohatra hoe insuffisance cardiaque, raha vao olona insuffisance cardiaque hoe stable ny etany no voan'ny grippe, avy dia lazana hoe décompensé la insuffisance cardiaque, dia avy dia mivonto amin'ny même médicament, fanafody mitovy, sakafo mitovy, exercice physique mitovy, san'andro izy salama, rehefa avy ny grippe iny avy dia mivonto ny tenany manontolo sepotra izy sy ny karazany. Sy avy amin'izay koa mitranga amin'ny diabète. Diabète efa stabilisenao iny, ianao efa courage hoe tafavoakako ity, efa miamiana fanafody dans 3 mois ty sitrany. Tonga le grippe manao pique miakatra indray le diabète n'ilay olona, dia iny indray no mahafaible azy avy eo, lasa manao gangrène indray ny tongony, nefa ny tongotra tsy tokony hanao gangrène. Maro dia maro ohatr'izay zany zavatra arovany fiakarany hery fiarovana. Io moa tany sain'ilay olona foana hoe mampiakatra hery fiarovana ny spiruline, fa tsy azon'ilay olona an-tsaina loatra, fa izay mitsabo an'ilay olona mahita zavatra ohatr'izay zany tena
mahatsapa voatsapana tanana ny mazava-dehibe an'le hoe fiakaran'izay hery fiarovana dia ankoatran'izay moa hery fiarovana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany a miaro ny olona tsy voan'ny cancer be dia be tsika izao fotoana izao no miaina ao anatin'ny pollution be dia be produit cancérigène ny zavatra foatsika san'andro amin'ny pollution io dia ny fanafody tsisy miaro atsika amin'izany fa ny spiruline en tant que détoxifiant izy a manala an'izay toxine rehetra no manatsara ny hery fiarovantsika dia rehefa tsara ny hery fiarovana le globule blanc macrophage mihinana an'izay cellule cancéreuse miforoporona dia mba assuré hoe tsy hovoan'ireny zavatra ireny zany zay zany zavatra faharoa dia ny fahatelo moa zany a zay resaka hoe détoxifiant zay ny fahatelo tena mazava-dehibe ny fihinanan'ny olona mitsabo ny spiruline détoxifiant matetika zany a tsy vitany hoe tsy maintsy ampidirana fanafody ny olona ray tsy maintsy mihina fanafody ny olona marary ray zany na fanafody ray io na roa na telo ny fanafody a dikany a misy toxicité foana fa rehefa dose midepasy izy a ny dose tokony hohanina zay vao lazaina hoe tonga any amin'ny dose létale dose toxique hoe tena manimba zavatra fa misy produit tsy mahasoa ny vatana foana hoentin'ireny fanafody reny fa lanjalanjaina zany a ny lafiny tsara amin'ny asitranany an'izay sitranana dia lanjalanjaina le lafiny dia mavesatra kokoa ny lafi tsarany a dia hohanina le fanafody mahazo azo lalana hohanina zany re fanafody reny ka ny spiruline zany a manala an'izay toxine hoentin'ireny fanafody reny betsaka ny marary tsy maintsy mihina-panafody ary izay médecine conventionnelle raha teo koa amin'ny ankapobeny atao contre guillemets voatery mampiasa fanafody ihany dia tsy maintsy ampairahana eny zany le spiruline anala ny toxine ireny fanafody reny dia fahaefatra zany a sy ny fahadimy toy no zany moa fa le telo voalohany zay ny zava-dehibe a dia noho izy a manafaingana ny fahasitranana vetivety kokoa zany fahasitranana satria lasa efficace kokoa zay fanafody rehetra ampiasaina dia matanjaka zay koa ny hery fiarovana vetivety dia misy force le olona afaka manao la marche manao sport izy manatanjaka ny tenany dia vetivety dia sitrany